Miarabantsika mpanaraka ny fandarana saia Lasa Izao, fandarana vaovao moa izy ity raha antsika indroa isan-kerinandro ary iresahana ny tontolon'ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny raharaha politika zany mazava ho azy. Androany ny vahintsika dia Andriamatoa Alain Andremiseza, filoha lefitry ny vondrona RMDM, ahitanareo antoko mpanohitra misimisy ihany eto Madagasikara. Dia miarabanao aloha Andriamatoa Alain Andremiseza, tonga soa eto amin'ity fandarana vaovao ity. Miaraban'ny mpijery rehetra, miaraban'ny mpiainy koa satria tokony izy dia mandeha amin'ny radio koa ny fandarana, ary miarabanao indrindrindrindra Joël, ataontsika hoe manome haingony an'ity fandarana ity. Eny ary Andriamatoa filoha lefitra, maromaro ny zavatra niseho teto amin'ny firenena tatoato. Voalohany amin'izany izay tsy mitsahatra mihitsy ny resabe manodidina anazy, ny resaka Covid-19. Ny azonao ambara mikasika an'izay aloha, ao anatin'ny deuxième vague tanteraka tsika amin'izao fotoana izao, maro ny olona nodimandry, maro ny marary isan'andro maheno foana tsika. Fa makavakanao momba an'izay. Marina zany Joël, ary mety efa alilo ny sofon'ny malagasy meno hoe resahana ny Covid. Io aloha zao no tena mivaivay eto amin'ny firenena dia tsy maintsy resahantsika tianina ny Covid, kanefa jerena atao tsy misy asa atao hanoerana ny Covid raha ny tena amin'ny ankapobeny. Fa alohan'izay mamela kely ianao aloha mba iondokitsika eo anatrehan'ireo namana havana, namana sy tapaka ary malagasy rehetra izay namoy olontiana teto amin'ny firenena amin'izao aretin'izao. Veriveriko fa tokony hiara-iory amin'izareo tsika ary anomeherana zareo amin'izao toe-javatra izay mampanahelo izao, satria heveriko fa zava-dehibe zay. Zay tsika voahiditra amin'ny lalina kokoa ahoana marina moa ty resaka coronavirus ity. Raha ny tena izy tokony dokotera no miteny. Ka raha miteny ny ministera dia tsy manao kotenenina daholo ny olona rehetra, rehefa tsy miteny ny ministera dia mitabataba daholo io, dia samy manana ny filazany, dia samy mamoaka ny fanafodiny, dia samy mamoaka ny inona ny fanefitra mety hanaovana azy. Zay ny misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy maninona zany fa manigasika eo fa zatra ny hoe mitady, fa zatra miafy, fa zatra ny fahoriana. Zay ny tena marina, fahoriana ambony fahoriana, inona moa fahoriana tsy hitatsika Joël rehefa jerena ny tonga ny corona, mijaly ny malagasy, mandeha ny délestage, mijaly ny malagasy, zany eo daholo miakatra ny vidim-bary, mijaly ny malagasy. Ka aloha ny resaka le malagasy mihitsy no jerentsika hoe ahoana moa ty coronavirus ty zany amin'ny malagasy, dia mazava ho azy fa toy ny olombelona mandeha manao zay tena farany zay heriny hitadiavana ny fanefitra sy entina miaro ny tenany amin'ny otrikaretina ohatr'izao, dia heveriny iarovana ny tokantranony, iarovana ny havany, iarovana ny mpiara-monina aminy, ary indrindrindrindra zany ho antsika rehetra, indrindra ho an'ny mpanao politika matianina ohatranay hoe iarovatsika ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Zay ny zava-dehibe, ka izay ve ny ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zay le fanontaniana mipetraka. Mahatsapa ve ny malagasy teny lasa hoe ahoana marina ho fahitako azy, satria any ny zava-dehibe raha ho anahy manokana dia mahatsapa hoe tsy mahavita ny andraikitra n'le fitondram-panjakana. Tsy mahavita ny andraikitra ny fitondram-panjakana. Ohatra fotsiny tamin'ny volana desambra tsika dia tokony mba nilahatra nandeha nitady an'le fanefitra hoe io le vaksiny fa efa anomeny olona manam-bola, dia tokony mba nilahatra tantsika ny angataka. Zao ny any Komoro na azo raha tsy diso eo amin'ny 13 000 na 12 000 eo no azo, tsy zava-dehibe zany ny Komorianina koa tsy 12 000 fotsiny nisany raha tsika mahita, raha eto Madagasikara zany 12 000 zany tonga dia tsika 25 millions vao maika koa loza, fa aloha mihina kely tsy say mandofotsy ozy ny fiteny. Dikan'izany rehefa misy mahazo aloha dia ino no ararotina, dia avy eo indray anjaran'le fitondram-panjakana iza no omena ary iza ny tsy omena. Fa ny zava-misy eto amintsika dia ny fitondram-panjakana dia ny laza mihitsy fa tsy mila ny vaksiny io, dia avy eo indray ny laza indray mety ilan'le vaksiny ihany. Dia amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga ihany le vaksiny, ka eo le manahirany izay mpanohatra Alain Andremiseza dia ny laza hoe tsy mila vaksiny. Marina zany, tsy afenina vahoaka zany, fa ny vaksiny tsy nilanay dia le vaksiny mbola atao andrana.
tsy mitovy zany Joel ny vaksiny atao andrana de le vaksiny mbola vo vaksiny fa mbola tsy tena vaksiny a zay heverina fa atao amin'ny olona anankiray zay manolo tena mba hanandramana azy amin'ny olombelona zay ka ny olana de zao raha any amin'ny fireneny dehibe zay efa manana ny traikefa rehetra sy ny fitaovana azahoana miaro ny ain'iny olona iny zay anaovana andrana any no atao de raha misy maninna le olona na misy effet secondaire ozy mialatsiny amle teny vahiny satria izay ny filaza azy malaza moa zao de ho ataoko amin'ny teny vahiny fa tsy de voako loatra ny miteny vahiny rehefa miady hevitra ohatr'izao a hoe effet secondaire zany hoe raha misy hita fiatraikan'le vaksiny any amin'ny toebatan'le olona zay tsy napozina de mba misy ny fitaovana rehetra aripomba eo anaovan'le dokotera sy mikarakarana a fanavotany any ain'le olona aty amitsika zay tsy misy ininona no anaovana andrana de fa mazava ho azy fa mamon'olona isika zay zany natonga anay fanoerana zay le fanazavanareo taminy taona lasa zay tam'y taona lasa hoe raha andrana le izy tsy mily zay fa raha tena vaksiny kosy tsy maninona fa ampidio aingana satria zay mpanohatra de ny laza ary nanambara fa ninona fanafody zay verina fa masitrana ny malagasy de tokony ataotsika nakalazaina tetony ny CVO ataovy ny CVO ny fantatry ny fanoerana de ve efa natao testana ve zany eken'ny vahoaka ve zany zao anao de mahita fa ny olona tsy misotro CVO ny EDN zay tsy nanaovana publicité milahatra tsy fakahitana ny olona mitady azy efa mivoaka koa ny ED4 za moa de nilaza mihitsy mahita an'izany hoe tsy olana anie zany hoanina ny voamainty lany ary zay ny verininkasy mahavany olana ka tsisiko tsisy minana voamainty lany aloha sao de mahavitra minana sakamalao milana tongolo gasy ananatsika daholo zany ampiasaony ravitsara ary eo mihitsy ny olana le fotontram-patsakana tokony jerinao daholo le fanevitra kely nefa mety mahavany olana raha sery vitana namalava hoe maninona ny andrasantsika aminona vadotra koa eo zany le hoe fandraisana anjara tanteraka amin'ny famahanan'ny olona ny vahoaka malagasy zay opelantananao ny ampiasainao rehefa mitazona tokantrano anao Joel ina ny atao fa matiny anoanana ny zaza tsy maintsy mitady ianao marary ny zaza zay inino atao hoe mitondra tokantrano e fa tsy hoe zavatra ray ihany de tavony zaza de kilalao de baolina mamasina de mandingy ery Alarobia de tsy zany ihany de tavony vahoaka malagasy ary tsy zay indrindra ny tena de taviny vahoaka malagasy mety le mahafinaritra zany fa izy le mahafinaritra fa ao ny manahirana sy ny tena didinao de mamelona azy ho velona ary mba olombanina ao ny tsisy manao am'izao fotoana zao tsy mahavita an'izany io fitondram-panjakana io ary zay de masamy laza miprofo rehetra hito zao fa tsy mahavita an'izany io anika nataon'ny olombelona rehetra eto Madagasikara tena le olombelona rikimo mpanao an'izany ny olombelona malagasy hoe oeraoera tsy mivoakafoaka foana zany vaombolana zany fa lamody am'izao zany manao oeraoera ianao zany hoe mieboebo anao miteradera teny ianao fa tsy tena le vahaolana no ataonao laza ianao nao velo rano tsy vitanao laza ianao anao inona moa ty anarana fa adiniko aty hatramin'ny anarany émergence fa tsy tadidiko tsongona zareo koa rehefa mety tsy mahatadidy tsony ohatrany efa tsy teniteneniny tsony izy am'izao fotoana zao fa mafy ny ady émergence natsanona tao tsy hita ihany ko ao le olanao inona ny lahara-pamena hitondrana ny firenena zay ny dedavinay mpanohatra ataovy ny lahara-pamena rehefa vitanao ny lahara-pamena ina moa ny teneninay mpanohana io fa miandro zay 2023 fa azafady kosa raha ny ain'ny vahoaka malagasy no ataonao kilalao ohatrany zao mitrango zao de tsy anaiky mihitsy izay mpanohatra ary tsy anaiky ny embenana am'izany zay mpanohatra ary tsy maintsy ho say zay mpanohatra ary ho lasa ianao zay ny zavatra hitranga mikasika zay fitantanana ny Covid-19 zay any andriamatoa Alaindremisesa am'izao fotoana zao a manomboka mesahirana indray ny sehatrasa-sasatsasany a vao andro vitsivitsy lasa zay a ny mpitatitra no mitondra sora-baventy ny vely sarim-bilany hoe tsy afaka miasa fanampiana tsisy ahoana tokony fomba fitantanana ny fanampiana io rehefa hoe
sendra ny sehatra hoe tsy maintsy mijanona ohatran'io ny fiasana satria hatreto aloha tamin'ny herintaona nisy ihany ny fitsinjarana tetsteroa izay tsy navitany hatramin'ny farany taona amin'izao fotoan'izao somary mikatso ilay izy a betsaka ny mitaraina ao na tokony fomba hitantanana an'io marina zany Joël raha io ny anisan'ny tena nampifanohitra ny fitondram-panjakana sy ny RMDM tamin'ny voalohany aloha aloha mazava ny mpanohitra eto Madagasikara dia ny RMDM aloha fantatro ako mino fa ny RMDM ny fantatro ny vahoaka malagasy fa ny akoatran'izay a dia mitabataba eo dia mitatasiaka eo dia zay tsy mity tamin'izany zay RMDM zay tsy miteny amin'ny radio tsika avao zay tsy manompa olona zay tsy mitatasiaka fa ny anay politika natao hevitra ny hidivana eto tsy misy alako bika tsy tiako tareto Joël aloha zavatsara zay zany ny resaka ao ataontsika eto ny resaka atao anaty ty sahilasy zao ty dia resaka zay heverina mitombona ka rehefa mitombona kosa dia tsy maintsy mikapoka any amin'izay mitondra atsapany hoe tsy manaiky an'izany ny vahoaka malagasy na dia ho fefenao toy ninona ary na dia ho tsindrinao toy ninona ary eo tsika mantsy ny tonga amin'izay fanoherana ny laza voalohany hoe ajanony ny fiaramanidina makany ivelany tsy afaka miala amin'izany ny nataony daholo zao conférence de presse ny teny daholo zao ministre tsy mety zany hoe mamono ny teo toe-kareny zany zao hoe natao ihany ny farany fa natao tandrametaka natao kitoto na mihoatranao amin'izany lazaina mijanona ny fifandraisana amin'ny any ivelana amin'ny fiaramanidina fa misy ihany vol de rapatriement dia jirenao le olona mandeha amin'le vol de rapatriement nasiana investisseur exceptionnel miala tsiny foana amin'le teny vahiny fa zay ny anaovany zareo azy dikan'izany misy olona zay mandeha manao risoriso any na tsay dia ao anaty avion any nefa misy olona zay efa eto Madagasikara raha mahita zao ohatra mipetraka ny Mayotte mipetraka ny La Réunion izy efa 8 volana ny eto manabandy amanjanaka maty ny dadany mandeha makaty Madagasikara mandevina ody tsy mahazo behatra amin'izao tsika miteny zao ahoana miendasa mailonareo any amin'izy amin'ny miandro mailona tsy fantatra any amin'ny agence de voyage ve sa any amin'ny ambassade ve sa ministère ny intérieur ve sa ministère ny affaires étrangères tsisy malala tsotra kely nefa ny anaovana azy avoy gazety izy daholo ny olona andeha ody reto ny listany enao mandeha amin'ny avion rapitso enao mandeha amin'ny avion rafakapitso aiza ny taratasinao avoy ato mibrao ato ny mandeha guichet unique io mantsy lamody tsika manao guichet dia mody zay mody dia vitany resaka akatona ny seranam-piaramanidina ambonin'izany efa tao anelany efa onja voalohany ao mantsy tsika hita amin'izay tsika rehefa onja voalohany fa ngamotsy ny vaina ny serana tsaramanidina seranam-piaramanidina tany Anosy Joël raha mahita anie zany tsy azo fenina anie zany voaka amin'ny télé radio avela mandeha ihany fa zay olona tonga dia mijanonao Anosy fa tsy olona vendrana ko voatazonao Anosy ahoana ny hitazomanao azy ne olona manao hanina kely izy dia fa tonga ty Antananarivo ary ny akabeazan'ny olona dia tonga ty Antananarivo ka tsy Antananarivo zao ny lasa be indrina indray ny marary ka marary avaiza raha tsy nentina avany amin'ny faritra nidiran'ny fiaramanidina Joël dikan'izany tompona andraikitra amin'izao fisiny eto Antananarivo marary marobe zao ny fitondram-panjakana fa manao tandrametaka ary manao tsinitsinina ny fiainan'ny malagasy manao tsitsinina ny ainy malagasy tsirairay avy fa mifidy ny olona zay ho avotana sy ny olona zay tsy ho avitra dia eo tsika miditra amin'le resaka fanafody sy ny anina rehetrarehetra amin'izay iza moa zany no omena fanafody ary iza ny tsy omena iza moa zany no mahazo mandeha iza ny tsy mahazo mandeha zay le majinijinika kely tsy manandanana sy tsy afaka tsy manana mety manana manahoana ve le mandeha taxi bourse zany dia tsy afaka mandeha janononareo ahoana moa tsy tokona ny taxi bourse raha ny tokony ho izy ange tsy ny taxi bourse ihany ny tokona fa ny vahoaka mpandeha taxi bourse tsy mody ko tokona manampy azeny ahoana zany tsy afaka mody nefa ny arimy mandeha fiaramanidina galabina mety efa manao aller retour intelo inefatra mazava ho azy mihitsy rariny raha mitaraina izy Joël fa mba nitovitovy ny fomba nilanja nanaovana n'le fanaovana ny raharam-pirenena tsy metimety tsy nitaraina izy fa hoe tsy maintsy efinitindry zalahy izy koa nge mety ho voan'ny corona ary izy amoa no voan'ny corona voalohany raha ohatra ka mitranga zany tsy le soferana taxi bourse fanerasera amin'ny olona rehetrarehetra ary amin'ny tany sakoroka re
hany dikan'izany efa mamony ainy mihitsy tsy maintsy ataony andanan'ny toe-karena satria mitondra ny fanatsarana ny toe-karena atsika io na tiatsika na tsy tiatsika. Zay zany ny hitako hoe io le lanja tsy mitovy io de tena tompona andraikitra tanteraka ty fanjakana ty tompona andraikitra gouvernement io hitatsika am'izao ny tandrametaka tsy afaka manao ninina tsony io fanjakana io fa de zavatra resaka fotsiny manapitapina mampiseho mivoaka malagasy fotsiny zay nge mbo mananiny fa ny olona rehetra de efa matsapa de meko ohatra farany ianao hitanao azy lavo manko ale resaka coronavirus nefa tokony zavatra ohatra kelikely de fa hitanao hoe ahoana marina laza ny flora valimanana tamin'ny fotoana de za koa anisan'ny menao ve président fa flou de anao an'izany anao bidon bitapeaka reo misy bidon de sy misy robinet de atao ao ny rano de ao ny asina fanafody de olona daly ty reo ve tsy bidon menaky ny tiko ndray ny nalaina tam'ireo zao izany tsy mampiasa bidon izany tsy mampiasa bidon sahiry alaindre miseza sahiry Joël tsangantsika efa samy vahoaka malagasy tsika menakavy tsangana zany ko tsy rehefa miresaka hoe tsangana de efa mangovingovotra ndray iny any angovotra ho aiza moa tsika ka jerenao nge zao ny miaramila vao nahazo fanampiana be da be mihitsy milamina be mihitsy izy zao zao milamina indrindra mivahoaka malagasy fa le fanampiana ho an'ny olon-tsotra indrindra fa ho an'ireo miasa amina sehatra zay hoe tena sahirana no le fisin'le valana retina ahoana ny tokony fomba hitantanana an'ireny io moa adevitra foana na amin'ny firenena ohatra Madagasikara na amin'ny firenena ivelany marina zany fa ny olana neny antsika de zao hoe tsika nge namena vola zao ele efa 1 milliard $, izay za tsy de manisa vola loatra tsy za manao tsy ny vola ny zava-dehibe io mihitsy ny aiditsika azy fa ny fahaizantsika miasa ny fahaiza manao so de hitana azy aiza le vola natao inona ary kasiposy ary efa tsy hitantsony raha ny tokony izy ange tsy tokony mividy kasiposy zany malagasy fa ny zarainy natoko ny calcul amin'ny 25 millions ana malagasy tsisy dikany akory am'izany vola $1 milliard zany fa tsisy nazo an'izany vidy 2005 ianao rehefa mivoaka ny trany ariary zato ndray zay de raha afaka pitsy ndray nande mividy ariary zato ndray trany ariary zato fa rehefa kotinao le izy ao anatin'ny ray volana misy any ary rehefa ohatra ny vidim-bary rehefa tafakatra avao kely sisa de 4,000 marary le 500 Joël marary zay zany le tena olantsika eo le mahatonga le hoe le lara-pamena mihitsy entina mahana an'le olana tsy misy zao tsika raha anao hoe alao ministre ray ohatra zao tena anisan'ny mazo ny kritika betsaka ny teo ministre ny serasera ny tena ataon'ny olona mamay fa tonga ny onja faharoa zay everin'le ministre ny santé am'izao fotoana mbola tsy onja faharoa ohatra re olona reko maly 500 zao ny marary mafy farany tao anatin'ny 4 andro zay ny reko farany fa miandrisa firy tsika voonja faharoa sa tsunami faharoa ny andrasany ao le fanontaniana zay le tsy fandraisana andraikitra zay fanontaniana ny olona efa mihetsika efa mitady vahaolana enao tsy mihetsika zay iny le problème de efa mikorotana be le zavatra efa samy mitady vola be ho atondra angandray hoe potika mihitsy malagasy Madagasikara maty daholo ny malagasy alefasy le saosina miandry $1 milliard ratsy paoly ny olona ko meny anao jereny inona ny nataonao io nge tsy maintsy misy jereny cahier de charge inona ny nataonao inona ny voka ny jereny tsy tena tsisy mandeha tsy azo atsony ianao hatram'izao hatram'izao mbola mangataka ny praiombinantoka hoe vaccinetsika mbola mangataka aiza le vaccine zany zao le olana mipetraka zany zay ny mahatonga miteny Joël hoe fitarafana ny tsy fahaiza manao fitarafana ny kitoto fitarafatsika ny tandrametaka ny fiatraikan'ny coronavirus eto Madagasikara tsika nge nosy de andana jerenao statistique efa nosy retsaka na vitany aro tena daholo ny akabiazany satria nahoana afaka manidy ny misy izy sisy tany ny aingana de aingana izy raha mihoatra amin'ny firenena misy mipita kely de fa tonga tsy nanao tsika ary tsy nataotsika mihitsy ary ninitsika nafenina mivahoaka malagasy zany zavatra zany hoe misy ampidirinay foana mampiditra zay fa mbola misy olona manao fety ny velany mampiditra zay fa misy manao vakansy any velany mampiditra zay fa mbola misy mpanao afera ta iresaka aminay zay ny zava-misy ao zany no mahatonga amin'ny teny hoe io fitondram-panjakana zay misy eto Madagasikara io de ho tompona andraikitra tanteraka am'izao zavatra mitrango zao ary raha misy olona tena mijery de any aoriana any de mety anao izy hoe ty ataonareo ty nge rangatika efa
ohatrany karazana famonom-bahoaka tsy ny malagasy tsony ny tompona andraikitra an'izany fa zany famonom-bahoaka zany efa misy eraka zao tontolo zao famelezana ny olona manao an'izany sy ny sazomena ny olona manao an'izany fa tsy alaindre misezany andia laza hoe génocide ty tsy anjakako mijery an'izany efa misy tribunal natao an'izany mihitsy ka mieritreritra le olona eto zay de vitan'izay io de rehefa miala eto zay de makany Dobay zay mipetraka inona no ataonare azafady hosahirany nareo fa tena ho avy mpanao manady ady ahoana marina mono natao tao Madagasikara tao nahoana io nosy io nosy manana olana ohatran'io any zany mikasika an'le coronavirus everiko hoe tokony hijerevana aingana vahaolana fa tsy vahaolana efa misy maty ianao nge rehefa mijery ohatranao ohatra tsisy dikany mihoatranao any amin'ny lalàna iny zany mbo hitahitako kely ny olona voan'ny coronavirus namana Joël de tsy azo ampidirinao pasana fasandraza satria mibao zany le aretina de mioty koa raha mamofy fasana io raha afaka apitso vo daholo le olona de atao anirotra eritreretinao zany malagasy hoe atao anirotra zany Joël tsika efa mba zokonjokony tsika asianao zao zany mety atao anirotra raha ratsiratsy fandendravatra Joël fa de fa baibay aloha ratsy ty tantarika atao anirotra raha tsy afaka folo taona ianao tsary tsy azo fongaranao satria zay vo maina le razana raha olona ray ny maty mbola azo azy any eo anatin'ny fanakaviana ray fa ko sanatrika olona efatra ny maty atao anirotra amin'ny fomba hoana ny olona efatra Joël hatrany tokony ambaravaranao zany hisy fasana zany ny mahazo malagasy ary tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy zany zavatra zany olana io tsy azotsika ekeny zany ary rehefa tsy azotsika ekena fa zay no hainantsika zao rehefa tonga ny fotoana hitsaratsika azy de ho sainy malagasy ary ho lasy io zay no mahatonga anay manao sahidy laso mahatonga atsika manao an'izany satria everiko fa io anie tsy voatery sandy any miteny misy mantso mahita an'io de tonga de hoe avy indray le aleo ilamina aloha fa zay mbola marary zao matetika mantso Joël zany hitanao any amin'ny Facebook zany azananinareo ny malagasy fa aleo ilamina aloha fa io ary izy efa marary fongamo tsy maintsy ny sandy foana miteny tsy ny sandy any ange vo miteny vo mavany olany endriky ny faneho-kevitra malalaka ihany koa izay efa nitakina hatramin'ny elany fandarina de efa miteny an'izay nanao Joël nefa te efa misy coronavirus ty ary mialatsiny aminao fa tolerany sy TVM ane am'izao de mbola fendakilosy tokana foana reo hoe mba ho anareo le mpanao gazety zany mba afatsay ny zava-misy iainana lohatazao zay de efa mataona ny ary ny takina fa aminataona ny mamy mihitsy mbola fendakilosy tokana foana manao voady sika fa tsy hanao an'izany rehefa tonga ny fotoana sy andro tokony hamana an'izany olana zany mbola resaka Covid-19 ihany ny resaka fanampiana avy any ivelany efa niresana natsidika kely teo ihany le izy tamin'ny herintaona ny ministra tompona andraikitra teny fahasalamana ny sorona amaty moa izy ratsisy any anatoatran'izay ny sorona rehefa nisy disadisa kely tsy teo ny eo moa izy de ny sorona fa rehefa nisy disadisa kely tamin'izay hoe fangatana fanampiana amin'izao fotoana izao tsy ohatr'izay intsony ny fisehony mbola manalasala ihany le tena hoe fanapakevitra ny fitondram-panjakana mikasika ny vaksiny miteny ianao hoe nosy-tsika zahirana nefitsika ahoana ny tokony fomba fijeritsika ny hoe fanampiana avy any ivelany io zany amin'izao fiatrena ny coronavirus zao everiko fa ozy ny firenena vahiny zany ange ohatra n'Andriamanitra namana Joël ho atsika tiako tenena ohatra ny Andriamanitra zany banque mondiale ny grande puissance reo firenena matany satria mandatsaka mandavany me volanao ka ahoana ozy Andriamanitra ampio ny tenanao de anampy anao Andriamanitra Joël izay rehefa tsy anampy ny tenanao anao de tsisy dikanao totofany eo zay mahatonga n'Andriamanitra milaza an'izany regny ny Andriamanitra ny vola de misy koa fa mety manao ny tsisy vola ho arina amin'ny lao rehefa tsy anampy ny tenany lala zany be dehibe ny fepetra sy azo atao zay efa nilazanay tamin'ny fotoana eo mantsy misy tsy mahazo hoe atsangany ny gouvernemanta ny fanavotam-pirenena zay ny voalaza avoto ny firenena andao rehefa miresaka zany nefa anao de izy ny olona io fa mangataka io fa tehitrao anaty zay le tsy mitondra mieritreritra lavitra izao tsika izao io iandro ny tsunami onja tsunami zany zay vo tonga saina zay vo eritreritra ahoana mariny ty fandendava ty fa tena ohatrany tsy ilaitra tsony ty fa maty ny vahoaka
le hoe fanavotam-pirenena tianao tenenina avy eo tafiditra daholo ny mpanohitra sa zeroanao matoanao teny an'izany dia akakomando anao anavitra ny firenena fa tsy olona mipetrapetra fotsiny mandeha manao vakansy any Dubai maka vakansy ariavanana tsy zany olona vonina ny anavitra ny fiainany fa sy ny hainy vahoaka malagasy zoelona zany zay tsy name hoe tsy maintsy iksana greka na tsy maintsy mpanoana zay olona vonina anavitra ny fetapitio de rehefa tsy mahavazy de miala ndraiky ka tsy mahavita azy ianao zany tsy ianao zany le olona vonina anavitra ny firenena fa tsy maintsy avotana ny firenena zoelona tsy azo avela am'izao ary rehefa fito io mantsy de hoavy ny olona toekareny zay efa natsidika atao izy ianao hoe ahoana moa zany zao ny famovizana tena hitondra olana toekarena daholo zany tsy maintsy hiakatra ny vidiny entana na tianao tsy tianao tena tsy maintsy ahoana ny olona mararany zay natrehantsika zay efatra am'izao efa azo ny efatra arivo ny varo zay nge mahatonga amin'ny teny an'izany vary ohatriny amin'ny vidiny ovy ny voatabia ny tongolo n'iny efa matsapan'izany daholo nge malagasy ray manontolo hoe efa tsy miteny fotsiny izy fa matahotra raha vao misy zavatra mihetsika de beboty no avoaka anao fa ngano beboty tsy manana havana fa ngano beboty tsy mety voankôrona virus fa ngano beboty tsy meno ohatran'ny malagasy rehetra androany ianao no mety mideradera tena fa rapitsanao atsapa hoe tena mafy ty zay le firenena satria tsy maintsy mifandray daholo reo akolafin'olona be deabe reo zoelona de mitana le oma miadana tsy fakasitrahana tsony ny zava-misy de mahatonga ny olo iteny hoe saia lasao satria nahoana efa tsy tohatra tsony le fahantrana tsy tohatra tsony le tsy firarahinan'ny malagasy fa be loatra tsy tohatra tsony ny fanaovana kitoto fanaovana tandrametraka ny fomba hitantanana ny firenena zao no tena ohatra azo mazava apetraka amin'ny hoe raha mitady mofezy gouvernance nareo aza mitady lavitra fa tsy misy lehibe n'io zao ngamba ny farantsika aloha mikasika ny fitatanana Covid-19 mety mbola misy afaka atsidikitsika kely any rehefa kelikely eo Andriamanitra fa misy vaovao anankiray tsy eo tatoato zay tiako hitondranao famakafakana ihany koa mikasika ny fametrahana ny mpikambana vaovao eo nivy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tena zay fanontaniana zay de nanao fandarana manokana afa tamin'ny tapaboly zay tamin'ny ray volana de efa mbola tsy voapetraka le olona de nanontany ihany le mpanao gazety hoe ahoana moa fijerinao ny ACC ahoana ny olona tokony ao olona ahoana ny tokony ao ny ACC zany nge fa tsy hitako zay ilana azy CFM atao ao zay namaliko azy atao inona le lalam-panorenana mihitsy no manao an'le ACC ho karazana fitaovany exécutif na ny fitondrana mpanatateraka eto amitsika satria le lalam-panorenana de manome hery be loatra mame fahefana be loatra am'le fanjakana am'le fahefana mpanatateraka hanondro sy ametraka ny olona zay tokony solitena ao anatiny ao nefa zareo no tsarainy satria reo no fidiana voalohany amin'ny suffrage universel avy amin'ny alalan'ny filohany alsarazonao le olana misy de ohatrany biby manaiky drampotsika mihinan-drambo fotsiny tsika tsy manovy ninona mihitsy na io vimpolo areo satria le fototra fomba anondrona azy mihitsy de efa tsy mety inona moa navoaka ny gazety lasan'ny pomban'ny filoham-pirenena daholo ny ao amin'ny ACC any anaty gazety misy an'izany nefa mpitsara no fidiana afany amin'ny député ny misy mifidy zay ny avoaka ny mpanao gazety tsapan'le izy hoe tsy manovy ninona anio fa raha mbola io ny rafitra misy eo de neo ihany eo de ohatr' zany koa ny any amin'ny CNI rehefa jerentsika ho avy ny fotoana de izany de hitsara ny fifidianana zay ho ataontsika amin'ny manaraka eritreretinareo hikarakara sy rehefa hikarakara sy amoaka ny valiny iza ny valiny avoaka ny olona am'izany efa mametraka ay sady zany re tena mametraka ay mihitsy tena tsy mametraka ay tena efa matsapa sady zay no mahatonga ny olana zay no mahatonga ny olo ikikika zavatra efa nisy tamin'ny taloha zany mbola miverina am'izao fotoana zao am'izao andro hoe démocratie inona ny démocratie am'izany ary zany no mavoan'ny banque mondiale sy reo vahiny reo zay mila stabilité amin'ny zavatra santoka zany ny fanontaniana zao tsika zao manome ohatra ny Moramanga ngamizy iny hatramin'izao tsy hita zay fandehiny efa rotaona sy tapany ny resaka commune resaka mbola misy olana ihany mbola tsy vita ny fifidianana de atao ahoana ary zany commune maromaro mbola rotaona sy tapany ianao tsy mahavahany zany mela zay de mandeha ny any anosy be de misy zavatra mitranga de
ny ministra no mamoaka didy makany ina ny mamoaka zay didy aloha conseil d'état dia aveo mampiatina ny le pal le pôle le za tsy de mahilalana loatra fa fahalalako an'izany a de didina mpanatanteraka avoaka nakanana didy mpitsarana zay avoaka ny fitsarana tokony aleo tena zay raha ny amy zava-tsafa izy mety mbola azo le ferina ihany fa ny amy fifidianana zay amoahany vahoaka ny safidiny tokony amy fomadio ary amy mangarara no mitranga zany zavatra teny efa tafidy tena tafiditra lalina ny démocratie atsika ary veriko fa tsisy démocratie toa zany zavatra mitranga mbola eo tsika efa ny teny any amy radio sy ny télévision a mpanjakana de feny feo ndaklosy tokana ny renao rehefa tambatambatao daholo zany symptôme zany symptôme moa zany hoe zany fitrangany aretiny zany de voan'ny coronavirus ko le fitondram-panjakana Joël voan'ny coronavirus lalina mihitsy ary tokony amenao oxygène fa tena tsy ao mihitsy inona ary ny tokony vahaolana mba hoe tena atafapetraka ny fisarahan'ny fahefana eto Madagasikara hoe tia ny fisarahana mpanatanteraka tia ny fahefana zavady fahefana mpanatanteraka fahefana mpanao lalàna fahefana mpitsara satria zay le fanazavana tsisy zany le fisarahan'le fahefana nataoko amin'ny fomba tsotsotra le Joël tsy de mamona aminaina ny olona satria ny olona nge tsy tia mila resaka teknika be fa rehefa azony fotsiny hoe ay zany ny radio mahatonga azy miteny le ato amin'le fahefana mpanatanteraka manindry mafy raha tsika mahitsy zany ny olona ministre ny any amy tena mpanatanteraka tokony amahany zany ny anisany voalohany ny ady am'zany tamin'ny fotoanandro zany tsy azo afenina mariny zany de hoy za hoe rehefa azony vahoaka fotsiny io fahefana mpanatanteraka no manindry sy manondro ny rafitra rehetra eto amin'ny firenena de mazava ho azy fa tsy andeha am'izay aloha ny firenena tsy hisy ny démocratie de tsy andeha am'izay aloha ny fifidianana de kamo le vahoaka malagasy nge mitsoky tsika mitady andraikitra amin'ny vahoaka malagasy hoe tokony mandray andraikitra amin'ny vahoaka malagasy ahoana moa ny andraisany andraikitra ny visa fitahanao vao manomboka de efa fitahanao dominao tapany andoherany ka maniny izy ny dedavinao hoe andaonareo mandraisa andraikitra amin'inona raha angatya hoaninao daholo ny fananako angalarinao ny volamenako petahanao ny aniko za tsy misy rano tsy misy jiro tsy marina hoe zany votsika so vanomboka teo de efa sahirana sady zava misy zany zany misy za zany ataonao paiso akady eto fotsiny de manginonareo mendasinareo eo ihany nareo matesa mampanginanao nareo ao nareo sy ny coronavirus satria na tiatsika na tsy tiatsika tafaverina amy resaka ihany fa ho firy moa ny heverinao ny Joël fa vaccine azontsika am'izany coronavirus sarotra mamisafisa aloha satria tsika tara raha teo zay tsy hoampy any vahoaka malagasy mihitsy ka iza nomena iza ny tsomena zao ary de efa marere sisio fa efa misy fitondram-panjakana efa manao vaccine atsokosokany ambadibadika any manao zay rovana ny tena misy tsy atsokosoko fa misy tena namoaka kalalana tamin'ny tambajotra tserasera hoe za de nanao vaccine taizahony izy any ampitan-dranomasina aloha hoe angamo misy avion mandeha moa misy mato misy lasa nivelatra zay zany no ka zay le izy eo le tsy fitovian'ny malagasy de zay teneniko zay a mba azahoan'ny malagasy azy fa nga mandeha fiaramanidina no afaka anao vaccine any ivelany ianao zay ny fanontaniana tsotsotra any any ny anaovako azy fa ataotsika am'izay le fomba hitserevana hoe sarin'le social ny bahoaka eto amitsika eto de izay no mahatonga amin'ny teny an'izay koa zaka hoe vaccine firmo ariza no omena azy ariza ny tsy omena hitanao am'izany fa mbola de nisy fotoana nisy feonandeha nareo mpanohitra no omena voalohany fa ohatran'ny zay no omena azy ohatran'ny tsy nareo indray le omena voalohany fa mpitsabo sy ny mpitandro filaminana no laharany sy ireo le afaka mitangina fiaramanidina leto Madagasikara aloha ny zay tiako tenenina am'izany de hoe raha mbola misy volany mitongilany eto Joël tsy andeha am'izay lohany mihitsy ny tantara-pirenena atsika tsy andeha am'izay lohany ny démocratie atsika ary tsisy fampandrosoany zany eto satria ny vahoaka mialangalana mipitondra mameno ny posiny ny ao anelanelan'ireo manao zay avelona azy satria ny tena mbo metimety any ahoana moa fa tsy mba miainany risoriso de izay ny farantsika malagasy dikan'izany ahoana ozy ianao nanarenana an'izany de tsisy afa-tsy ny fanorenany fotony no azotsika ampiasaina le fanorenany fotony zay joroan'ny RMDM alao azava tsara hoa fa ny RMDM tompoko de tsy mpanao tatasika ny RMDM tompoko de tsy mpanompa olona ary ny RMDM tsy manao alakobika tsy tiako tare fa zay vonina retaka manao sini fa manaiky fa
io fanorenany fotony io no lanana iangatsika azahoantsika mamany olona ny vahoaka so manarana firenena ary mandehanana makany amin'ny fampandrosoana dia namatsika daholy fa tsy hoe tsisy fotony akory ty RMDM ty de misavoam-baona fotsiny eto Alain Ndremiseza de masosotra azy ny tarehany Andry Rajoelina fa bogosiny io izy de andao anay tatatata amin'ny radio a mialatsiny zay tompoko nenay tsy zany hevitra ny miady inona sina ny dingana rano ao anatin'izay hoe fanaren'ny fotony zay mety hoe tsy hiditra ny tena lalina tsika satria mety bokiray mihitsy fa fantatra tena zava-dehibe fotsiny aloha de tsy maintsy manova lalam-panorenantsika tsisy hevitra tsy maintsy mametraka lalam-panorenantsika miaro ny demokrasia amin'ny tokony ho izy mametraka sany problemana radio télévision sy ohatra fotsiny zany amin'ny tokony ho izy ka tsy ny mpanatanteraka tsony ny andidry izay tiany hanaovany radio sy ny télévision mbahoaka any anaty lalam-panorenana zany de tokony efa voalaza any anaty lalam-panorenantsika de efa petraka tsara ny rafitra iarovana ny fananam-bahoaka fa ny volamena de fananam-bahoaka ary zay volamena mivoaka na telo amby fitopolo kilao fotsiny ary de tokony ho fantatra izy any namoaka azy ary tokony misy tambiny ho an'ny malagasy iny velitsika raha misy an'izany fa tsisy an'izany anaty lalam-panorenana tsy ho voaaro fa le mpanatanteraka ato zay namany ao manambomboatra zao manontany Joel nalaza be telo amby fitopolo kilao tsy hita rehefa mandeha ny resaka to lasa le olona tsy namerina devise indray ny voaresaka tsy mamerina devise nge foray taoniny fa tsy mamerina devise nge zany nangataka fandaharana nangataka misy taratasy hoe andivaritra volamena zay ka tsy samborina daholo zay nanao an'izany rehetrarehetra ho jerena tsy afaka tsy namerina devise ianao ho fantatry ny fanjakana raha tsy misy taratasy any hoe ianao nandefa volamena manaiky an'izany ianao ka ina ny olona andana sambory ampidiro atany mora onge mora mampiditra zao de metsika kely de mitabataba de ny atany mora ka ampidiro anatany mora izy fa izy zany tompony le telo amby fetopolo kilao zay navoaka tsokosoko fa mandraky tigny andrano tsy fantatra de ao de miodinao de inao de ao de adiny ny vahoaka malagasy de anaovana inona kely indray ny vahoaka malagasy tsy hita de raha pitindray izy mamoaka zato kilao efa misy mivoaka nisy tratra tany Anosy be voatsela koa zany zao tsy malala zay no resahana amin'ny vaovao sy ny amin'ny tambajotra tserasera fa ny tsy voaresaka hitanao zany tsy fantatsika hitanao zany jereo zany izy de avela anginina de angina vely vahoaka tsy tokony ho lazaina le vely vahoaka hoe misahina reo vahoaka aza vela tao an'izany ny fanananareo aza vira viraina aza mety atao paisokady ny fanananareo de lasa makany amin'ny fampandrosoana lasa makany amin'ny fiainam-baovao lasa makany amin'ny fanatsarana koa ny fiainan'ny malagasy tsy rairay avy Joel fa tsy maintsy zay ny tanjona mandeha mamiakatra 5% PIB ina rangatiny rahaiko zay PIB calcul agny tonga ny anaty volaniko ve zany zay ny fanontaniana mipetraka tonga ny anaty volaniko ve zany tsotra kely zay ny panier de ménage mialatsiny amin'ny économiste be tena manao calcul be fa tsotra kely ny ahoana tongavan'izay ny anatin'ny panier de ménage ny kitapony ny tokatrano tsirairay avy fa rehefa hitany any igny afa ny fandehany rara fa tsy hitany nanao no miba mangoky reo mihitsy ny voadivoady ary nisy olona zay solotena amin'ny présidence akaiky mihitsy ny filopresidena amin'ny volana afaka enim-bolana de hidina roa avy eo eny daholo ny vidin'ny légume rehetra re olona asa raha mba metsena reny sa mandefa olona metsena na ahoana fa de gaga mba hitanao ny vidin'ny zavatra eny Joel fa tena tsy laitra miakatra na ny légume na ny vary mbola tsy tonga volana me akorytsika zao mbola vo avril tsika fa hitatsika io fiakatra an'io zany ary am'izao fotoana zao banque mondiale fotoana fiakaran'ny vary tsika zao raha tokony efa akaiky ny 4 arivo de fa io ndray ny banque mondiale sy ny Rianina fa mikikika hoe atao vérité de prix ny solika ny jirama tsy ahitana vahaolana voaka daholo zay atao vaoptimum jerenao miakatra ihany ny jironao any an-trano sy ny ranonao tsy hitany vahaolana misy ny vahaolana Joel misy ny vahaolana fitsika ny tsy manao ny vahaolana tokony mahitsy azy zay ngely izy atsika ny tsy manana an'le olona ao anatin'ny fitondram-panjakana zay tia tanindrazana zay misy fahitsina ary misy fahaiza-manao reo ny ilaitsika ireo ny ilaitsika eo anatin'ny gouvernementana fanavotam-pirenena zany rehefa tsy vitany an-drano ataotsika rapitso fa tsy maintsy zay ny ilaitsika tsy maintsy reo ny ilaina amin'le olona mba azahoany manatanteraka ny asany azahoany mamany olona ny vahoaka malagasy problema na rano sy jirama zany ve Joel efa firy taona
fanilikilika fotsiny tamin'ny andro ny anina nge zao zao fonga zany angatahana taminao marary zany ny zanako ao atrano de iaho enao ka izy ke namenao goavy tamin'ny taona de aloha zany mifaty ao tsy maintsy anao mitady vaolana ahoana ny amako ny olana reto zanako reto fa tsisy hevitra be da be le olana mila sedraina vao resaka atao resaka jisorany resaka famokarana amin'ny ankapobeny de tonga de izay resaka famokarana zay ndraisiko io resaka bamangoky io misy orinasa arabo zay mety ahazo alalana raha tsy efa ahazo ny alalana ny conseil des ministres farany moa mbola vao nametraka rafitra hoe ahafana mametraka ny lamina mikasika an'iny ahoana fomba fahitanao taona vitsivitsy lasa zay anisan'ny teraka olana anisan'ny nanonganana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ny resaka hoe daeo amin'izao fotoana zao hoe gitara maromaro tsika tsy tokony sarokenatra Joël tsika mpanao politika indrindra ny vahoaka malagasy tsika tsy fampiatsara velatsetika mamonana anaonareo mialatsiny atompoko tsy zay no izy efa ny kopay tanana ihany tsy mety io rehefa tsy nekenao ny varotana ny tanin'ny firenena malagasy de tsokony tsy hoekena mihitsy zay le tokony anaty lalam-panorena ahoana marina ny fomba hitantanantsika ny tanitsika mazava hifanarahana lany ny vahoaka malagasy de zay ny ampiarina ao le olanao faharoa ny fanaovana an'izany fanomezana arabo za aloha tsy mantseritrray ve ny arabo mahay mamboly indrindra sy ny arabo mantsy any amin'ny désert any akanana fahalalako azy any amin'ny désert any ka tsy de hoe misy fambolena izy ary mividy amin'ny olona izy indray ny mahay mamboly indrindra gaga hoe izay eka tsy maninona aloha mety mahay mampiasa olona izy am'izay satria manambola zay de mifantanina mipetraka amiko efa ela be nge io tetikasy io natao de tonga de efa lasy zao ka izy tsy lasy zao mbola dinihina foana any amin'ny conseil des ministres fa ny resaka de efa vita io de mandeha io émergence io tonga de afaka tic-tac to de efa zay ny vidinetana ay tsy zany le izy satria eo vao nieritseritra hoe hafahafa ty zavatra ty dinina marana ny vokany eo anao fatery de zao ny vokany eto amitsika fa tsika tsy afaka miankiny am'izany be de be ny vahaolana azo tsika raisina na am'ireo kere zany ange samy lazanao ange Joël le kere zay manahirana atsika fa mametraka camion ditonina kely eo amin'ny tsena ao analakely anao izay tsy lafinareo amin'ny ariva rery malagasy fa tsika de mirahina ary misy fitiavana samy malagasy atero anatin'io camion tapao loka tsy feniny camion fa malagasy de be fitiavana ary mahay mirahina na de misy miteny areo zao hoe izay avy any amin'ny faritra tsy mariny zany za zao vavolombelona zany fa rehefa efa etsehanao le fony malagasy ka hitany mariny fa tonga any am'le olona tena andefasana azy ray minitra de feniny camion anao tsika manana ny arena rehetra zao tsika mamelona ny vahoaka tsika fa tanana zatra mitsotra tanana ny olana vokona de mangataka ihany no hay fa ny anao ny atidy anao asa hoe ndoranga zao ny anaovana nytikitakina tonga de lasa aloha vonjena iny olona tsisy manao zay le olana amotrangy zay zany hoe raha vao tsy entina mpitiavana any le zavatra zao le hafa na samy manome voninkazo zao any tsy mitovy ny tsirony zay ko zay le fandeha le raharaha zay ke veriko fa zany rehetan'izany tokony amoazana ny vahoaka malagasy ary mba hijery ny fandarana ohatrany misy zavatra miditra ao anatin'ny fanahiny ao anatin'ny fony ao anatin'ny sainy zany mahatonga nanaikina keto am'ty fandarany ty Joël manisy zavatra miditra fa tsy fanala baraka eto ny atao raha ifanopetony atao zay zavatra ratsy foana ny avoaka zao mialatsiny an'izay mitondra tsy ny zavatra ratsy ny avoaka anay fa ny zavatra tsy vitanareo sy ny tsy hainareo manao tsy mitovy zany tompoko elako tsiny zay karaha mahatsara tena afabaraka izy amin'ny zavatra teny ka avoainimo raiky de samboly fa amiko zany fitiava-tandrazana tompoko raha samy mbola fitiavana sandrazana no miresaka ka avoaka atsika eto ka ampisehoantsika amin'ny vahoaka malagasy marina fa itsika rehetrarehetra de hiaraka many olana afa ny fandehany raha ary manaka ataotsika mahatsika amin'ny firenena fa raha mbola fetsarambela tsy maiaka toerana fotsiny alaindre miseza aloha ndray iverinao bainina fa raha io bainina mety ho prime ministre de mbo mihinana andray aloha tsy aneny firenena ary raha ho averinao ande mitora valomanana ka isolany andry rajoelona mitsy zavatra mpanao mitovy ka tsy androsy any ny firenena dikan'izany zay ny nananganana ny RMDM zay ny nanaovana isiny miaraka ao fanorenany fotony ny atao anao zay
atongavan'ny malagasy any amin'ny tsaratsara kokoa tsika ny fanaiky daholy Joel nanaiky daholy Joel tsy maintsy mandeha amin'izany tsika fa tsisy hevitra tsony ty zay ny joroko eto ny hevitrao indray a mikasika ny gadra politika amin'izao fotoan'izao voandro vitsivitsy lasy zay a no nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ireo olona ny samborona teny Analakely sy ny manodidina teny a 9 voeloka hatranomaizina 3 volana ny romo no afaka madiodio a reny aloha ny gadra politika vo hoe niditra ponja voaingina fa misy ny ihany mbola tsy tafavoaka indrindra moa fa ireo hoe olona niary niasa tamin'ny fitondrana HVM teo aloha le Joel tokony le atao teny mazava tsy mety ny fisiny zany eto firenetsika fa tsika olo fievanana tsy zany mamorona zany raha misy sotoavina voalohany amin'ny malagasy de ny fihavanana rehefa nisy tolona teto ny fanesesy raha hitanao tantara nanomboka tamin'ny 72 a nandalo tany amin'ny 91 tonga tamin'ny 2002 tonga tamin'ny 2009 de nisy fotoana foana malagasy ny fampiresaka ary nitadiny vaolana sa tsy miteny hoe ina matsara azy ina maratsy azy fa le toetra tsika nifo zay ka raha andeha akany amin'ny toetran'olo kafotsika anahaka ny afrikanina ka ifampidariko etiny atao ho sahirana zay fitondram-patsakana manao an'izany fa le olona tsy miteny hoe rehefa mipoaka ny sarim-bolany tena manahirana zao hoe tsy azonao atao nininy izy fa de mitifana izy ianao ny manao zay tifanany zay ny olana koa za hoe tsy tokony isokorina zany fiteny zany hoe gadra politika reto amitsika zavatra tsisy tika zany ina moa nataon'le raiky amby folo ny tabataba teo Analakely ike maninona ka ny adala raha velanao mandehandeha iny mitabataba ko maninona tsy hitako mihitsy zay hoe manao mozika de maninona tsy nisy kasy tamin'iny andro iny aloha tsara manino izy ianao tsy nisy kasy tamin'iny andro iny tsika zay no toko iny de naniny hafa niny hoe efa nanao vandalisme ohatra zay zany ataoko amin'ny teny juridika izy hoe nanao vandalisme ianao zavatra iny fa tsy hitako zay ho tenenanao ankoatran'izay tentative nga zany tsy misy tentative any amin'ireny sokajina eloko reny aloha amin'ny fahalalako azy toy za hoe maninona nefa samy mpanao politika any mandamina an'izany efa tsika milaza fa efa nere amin'ny exécutif any matanjaka telefonina fotsiny raisiny de efa vitsy zany resaka zany tsy ilaina raha za mihitsy mitondra raha tonga zany fotoana zany de za zao manao voady aminao reny vahoaka malagasy eto Joel ary ny olona miaraka amikoa no mitondra ka ao tsy hisy tsony ny olona gadragadraina amitsisy tika misokatra ho an'ny malagasy rehetra manisan'izany ny mpanohatra ny RNM sy ny TVM fa tsy analabaraka iteny hoe avelako anao mpanohatra ianao tsy avelako anao rehefa avebaka draiko avelako iteny amin'ny TVM sy ny RNM ianao tsy avelako anao rehefa avebaka idiko ny vavanao tsy mety zany samy olo dehibe iny mifanaiky za aloha tsy tao anatin'le mifanekena fa asinareo raha nanaraka an'izay mifanaiky tama samy nahita malagasy ray manontolo tokony isy zany ny dialogue raha fahitanao anazy mba ialana amin'ny gadra politika tsy maintsy misy ny fampitenenana tsy maintsy misy ny dialogue aiza nefa mikatso le tokony isin'le fifampiresana zay aloha tsisy mifampiresaka rehefa samy mifampisirisiro de mifampisirisiry za koa tsy mitady hoe tsy maintsy misy mifampiresana angalana toerana fa ny zavatra ohatr'izany le tokony fanarahana ahoana ny anareo reto ka ahoana koa ny anareo reto zay iny le izy tsy maintsy misy an'izany satria ady politika eo anatin'ositsika ny afrikanina mbola afaka mitsambikina kely de mivoaka de mba tsy any amin'ny taninao tsany fa tsika eto ranomasina manodidina atsika ka mitandrema fa androany ianao mety gidarana ambony fa rapitsy anao mety gidarana ambany Joel izany ve ny atao eto mamandavataona zay le tsy mety zay ny tenenana ny olona rehetra asivy fitiava-tanindrazana ry zalany fangalana fanapa-kevitra asivy fahitsina hoe inona moa mbo nataonay tamin'ny androny fa mora aminao mahita ny azo kely eto amin'ny androny olona ozy niana fa tsy hitanao le vatakazo be ambony lohanao nahitanao inona mba nataonao tamin'ny androny ianao nanao an'izany ve kelikely ohatr' zany ve sa tena dorotanity mihitsy de tsy maintsy mbo mandefitra ianao eno zany ry zala fa tsy le fahasoan'ireo ndray mahita ny toeny fahitana l'izy nefa ny any de ohatrany hoe fanasazina natao ohatra le izy hoe zay mihitsy zay peine exemplaire moa zany zay nge mahatonga miteny an'izany hoe asivy fitiava-tanindrazana le fihetsika ry zala asivy fahitsina mba jereo no nataonao zay nge mahatonga miteny an'izany
fa raha ohatra ka iverinao fa mifanakombonam-bava ny malagasy no atafavoaka am'izao efa toejavatra zao manofy ianao za de milaza anao fa tena raha misy fihetsehana eto na misy fifidianana eto am'izao fotoan'izao tena mbola raha misy olona asany fijeriko raha hitanao manao an'izao efa tena manofy angidiny izy raha mieritreritra fa mbola misy gasy an-datsabato azy manofy angidiny izy ny rafitra efa voafehany zay de ho avy ny zay tsy tokony ho avy tsisy hevitra io efa mandeha makany am'izany iny zao mitokona zao ny taxibosy na fihinana ataonao ny mpianatra ange teo nanao fihetsehana fa tsy nandeha bosa tsy nisy naposika za aloha de tsy naposika an'izany atsaka zay naposika any nisy feo nandeha hoe nareo mpanohitra naporisika an'ireny olona reny tsy mariny zany teneko amin'ny olona eto fa tsy mariny zany de manao ny olona io mefa efa pitakiny efa anao mpianatra anao teny akatsy efa pitaky anao pitarika ny tsy voatery misy mibaiko fa tsy amenao miborsako de mitaky ary zay ny manjery manontolo an'io zay ma universitaire io franchise universitaire enitsika mamola vola hitondra ny firenetsika manaraka le olona ho président manaraka iny ampidirinao an-tany mora eo inona no ataony rehefa lasa filoham-pirenena izy avoko izy amin'ny angady sy ny arana ary ho tadidiny hatramin'ny taranako hoe le tiky zany zanaka le olona le napiditra tamin'ny androny tsy mety amin'ny fiarahamonina eto amintsika izany zao elona mikasika ny cadre politique efa voaresakintsika teo ny tontolon'ny fifidianana amin'ny ankapobeny satria kely sisa de isasaka ny ofina zao elona amin'ny efa isasaka ny mandany fitondrana am'izao fotoana zao efa rotona sy tapany tsy ny olona efa manomana fifidianana am'izao fotoana zao fa metrahana ny rafitra isan-karazany atsoatsy iovany seny inona ny tokony atao ary ravana tanteraka ve aloha rafitra rehetrarehetra zay vao miditra fifidianana miditra amina vahaolana extra constitutionnel ve tsika mametraka rafitra vaovao sa ahoana ny fomba hiatrehana an'izay ny atrehana an'izay de mora sahidy elasy zao zay no ataonao tsy fantako natao amin'ny ilany ato misy an'izany na sahidy elasy zao zany hoe misahira ry zareo koa mila misahir koa tsy misy rafitra efa hita afaky tototo eo mbola ho averina indray tsy misy fanorenany fota eny de mety andalo am'izay makany am'le tena metrahana azy fa tsy maintsy miditra any amin'ny fanorenana ifotony tsika anaovana an'izany tsy moramora zany makany amin'ny firenena ifotony zany nanao an'izany ingeny tao Afrika Atsimo hoe nandalo tamin'ny vérité réconciliation hoe olona efa nigadra 5 taona tany an-tranomaizina sy Desmond Tutu angamba izay namany nasaina ny karakaran'izany vao vita voaterina anaiky ny fotsy eo amy mainty aloha ny fitondrana fa tsisy hevitra tsony tiana de natanjaka toy ny inona izy tiako tenenina am'izany tsy maintsy andeha am'izany ary tsy maintsy misy sacrifice fametrahana zany fanorenany fotony izay hanatsarana ny fiainan'ny malagasy hatsarana ny revitra rehetra hametrahana ny tena demokrasia amintsika nga iverinao fa faly am'izany daholo ny olona rehetra misy olombidy tsy faly am'izany fonga de ferinao fa tena faly am'izany ny firenena ny velany mizatra mpitsetitra atsika ireo zany ing izy oelona mbola ao daholo dikan'izany tsy maintsy misikiny ianao de mandray lefiny ianao de voniny ianao hiary ny tanindrazanao mila olona tia tanindrazana ianao mila olona mahitsy ianao mila olona manana fahaiza-manao ianao hiaro an'izany tombontsoam-bahoaka zany zay ny ilayntsika de mandehtsika makany amin'ny fanorenany fotony ary tsy maintsy ataontsika amin'ny fanorenana fotony na androany io na rapitso io na amin'ny 2023 io na vitany 2023 io tsy maintsy ataontsika io ny Nelson Mandela 7 taona izy tany amponja mety mbola andriny gasy ve raha ohatra ka mbola misy taona maromaro ohatr'izay ny ny gasy koa fa 7 taona zay niandry an'izay fanorenany fotony zay zoelona izay ny côté azy andriamanitra andriny hafa andritsika fa rehefa tonga amin'ny fotoana de sahidy elasy zao izy tsika zay eny are amarantsika fandarana andriamato alay amindrese zay efa voaresaka tsika teo daholo ny zavatra mafampanetra amin'ny firenena amin'izao fotoana zao meko minitra vitsivitsy ianao hoentina amtinana sy anazavana ny sain'olona hoe makaiza mariny tsika ity amin'izao fotoana zao amin'izao volana aprily zao raika amby roapolo sy roa arivo ny tsipahana le roapolo sy roa arivo zay netreretiny hoe taona tsy manjary ohatra vao maika mafaitra kokoa ny raika amby roapolo sy roa arivo inona ny tokony ho ataotsika ary atao anatin'ny fotoana mandeha makaiza ozy ianao de eo zay ny volana avrily mandeha makany amin'ny volana mai zay ny azo ilazana azy voalohany tsy maintsy mandalo amin'ny volana mai volana aprily namana Joël zay ary volana mai zany amin'ny malagasy de tena zava-dehibe foana teo amin'ny tantara politika amin'ny firenentsika zay ngano zavatra azoko lazaina voalohany fa
mandeha makaisitsika za de mahita hoe tsy maintsy mahatsiaro tena ny fanoherana tsara ny miteny olona foana tsy mahavita manao ny coronavirus ny fitondram-panjakany tsy mahavita mamany olany aiza zay velo rano nataonao tsy hitazena leny aiza zao ny EM lozanao manao terrain manara-penitra nefa resy any ny bara ihany efa ny olona tsy mihinan-kaniny ao daholo zany aiza ny oxygène zao vao tonga ny olona efa tapabolana ny maty tsy aiza ny rano zao mbola tsy misy rano mbola tsisy rano foana tam'izao ny délestage vao eo anao délestage mbola mandeha foana tam'izao fa de efa nisy keo any resaka de zany rehetrarehetra zany mora ny manakina fa tsy mainty mbo mijery tena koa makeo amin'ny fitaratra indraindray zao manahoana marina koa moa zay fanoherana rehetra zay de mahatsapy ianao mifanoherana fa tsy haina manao misy fanahinina manakorota anazy na le tena fadondronana sy ny tsy fahaizana na ny fitiavan-tena fa le fanoherana koa ngeraha zany efa niongana reo raha natanjaka ny fanoherana zoely fa matoa izy tsy miongana de mbola marefirefy zany ny fanoherana sao de le vahoaka nonoana sahirana tafiditra ao anatin'izay ka io vahoakanao io mantsy azo entinao makany amin'ny fioarana amin'ny anoanana na entinao any amin'ny fanekena amin'ny fanohanana sy ny fandeferana satria mahantra de izay ny ilainan'le olona matianina amin'ny politika sy mpitarika politika fa io vahoaka io rehefa hitany misy mitsangana eo samy manany azy firenena rehetra misy olona mitsangana ao ka hitan'le sary fa sarin'le mitondra makany amin'ny fanantenana sy ny fivoarana sy matsaratsara koa ny atokantrano tsy tananao io zay zany no mahatonga amin'ny tena zay tsy manana an'izay le fanoherana matoa mbola zao aloha ny toetra fa tsika de tokony hanavitra firenena fa zay fanoherana tokony iray ihany tokana am'izao fotoana zao tsisy afa-tsy zay ny fanoherana de tokony tokana mazava tsara ary miarina ao anatin'io fanorenana ny fotony io fa tsy fanoherana be fahatany tsy hanala ny andry rajoely eo ny tanjona fa ny ametraka ny fanorenany fotony eo fa raha hanala andry rajoelina 1 ampiditra andry rajoelina 2 miala tsy ny tompoko tsy hany ny lalana fanoherana mazava zay efa niteny atao zay tsy mila opaopa zay tsy mila olona mifanala-baraka foto-kevitra ny tetavina idéologie ny resaka eto fanorenany fotony manany maizy azy ny fanoherana ary ny RMDM no mitarika an'izany ary tsisy afa-tsy ny RMDM amin'izao fotoana zao nijeren'ny vahoaka ary mifantatry ny vahoaka fa milaza an'izany be ny manandrana fa mbola zay aloha zao ny eo zany kosa aloha de hiderany tena fa mariny zany tsy azo laviny zany ka de hoy zay hoe io fanoherana tokana io zay misy filohany misy mpitarika azy misy filoha lefitra tenitena kely oatra ny ombola iantitra eo zaza ny filoha lefitra misy rafitra oatra ny rafitra rehetra de tsy maintsy mahafehy tsara ny firenetsika afaka mifampiresaka tsara amin'ny vahoaka malagasy ary mazava tsara ny zavatra tiatsika tenenina amin'ny vahoaka malagasy hoe ry vahoaka malagasy io tsy hitondra fehitondra ngery atongavanay amonao anay teny eto ty mampisy ny raiky ambe folo migiatra any de mbola zany ve de tsy ho hitanao tsy hitondra fehitondra re tompoko ny alena eto hoe fa hanavitra atsika menakavy andeha amin'ny tsaratsara kokoa andeha amin'ny metimety kokoa ary tonga ny zanatsika tsirairay avy le tsy mandeha mianatra ny Dubai le tsy mandeha mianatra ny Frantsa tsy mandeha mitsoka mipetraka ny Canada na ny Chine na inona mba hiaina amin'ny tokony ho isy mantokatranotsika tsirairay avy hanana ny maizy azy ka isy jiro isy rano afaka mahavidy ny zavatra mbo de daviny tena ampatsaratsara kokoa ny ao tokatrano rehetra zay no zavatra de davina fa andeha tsara ny sekoly ankizy andeha tsara ny any amin'ny hôpitaly andeha tsara ny revirevy majinika tsisy olona hiasa fotsiny zany fa ny olona miasa de tsy maintsy milalao koa zao elona fa tsy milalao fe milalao fa ny asa tsy misy zay ny ilaina fotoam-pitondra fanjakana afaka mame an'izany zay no lazaina mivoaka malagasy zao ary zay no ataotsika amin'ity fandaharany ity zay no mahatonga maketo aminao zao mijoro vavolombelona fa tsy maintsy zany no atao misy olona mantsy manontany neny rahalainy koa de manao fanoherana foana eka mbola tsy tonga amin'le tanjona de tafina koa mbola tsy vita le fanoherany fotany fa raha te anaranarak'olona fotsiny isy lelaka de narahako daholo zay teo aloha sitrany miaina kely mba mitaingina 4-4 mba makany Dubai mbo natao vaksiny azy ao za tompoko de mbola tsy vita vaksiny coronavirus lao zavany resaka ary tsy mila manao an'izany atsokosoko fa rehefa tonga ny eny malagasy rehetra ka tokony manana zoan'izany de manao
tsy manana zoa fa mbola tanora loatra de tsy manao azy roelona zay no izy tsisy mamenatra amilazan'zany ko noho zany izay le fampitoviana saranga ny malagasy zay amin'ny fomba fitatany olona tsy mitovy saranga matematika zany hoe kajikajikajy hoe de tena mitovy tsy maintsy misy manana misy manamanana misy mantra fa na manamanana na ny mantra de misy mpitsinjo ary atao zay anana ny farim-piainana maha-olombelona tsy misy ajany mba azahotsika mandeha makany amin'ny fampandrosoana zay de tavitsika io Joël zay no lazaina amin'ny vahoaka malagasy tsy de miteny an'izany matetika ahako fa ohatra nefa landoalika loatra ny ranom-bary tsy maintsy azavaina ny malagasy tsy ho resiny reto olona mpitabataba amin'ny Facebook zay mety manginina reo fa mitovy daholo reo aza mitenina reo fa rehefa tsy nareo eo de milaza anao demokrasia nareo fa tonga eo nareo tsy hanao tsy nareo nzay tsy manao aza ty aminay zany ny atodika tompoko azafady zay dikan'izany zay ny katsahantsika io zay ny tetavatsika ary raha mbola eto aloha za manokana de miady am'izay na isinina na isina ary na iniky itony na iniky antra mandra-palan'ny fofonaiko alao azavy zay Joël zay nanaovantsika zay koa nanokanako ny fiainako ary tsy za rery any fa matoa anatin'ny RMDM de miainany zany zavatra zany io RMDM io matombola ao fa rehefa tsy miaina zany tsony RMDM mipitika Joël fongaito misy fatorana fongaito misy azo vonoina raha miala tsisy afaka atao an'izany zay fa matombola eto ny tenanay matosay mbola mamandresy lahatra ny voaka malagasy de mbola hitanay fa misy fanantenana zay azotsika vahoaka malagasy etiny eo ary tokony rahantsika manosika andehanana makany am'izay tanjony zay misahiny manjoa am'izany lasao zay misaotra n'le fandany makasitraka an'Andriamatoa Alain Ndremisesitsika ampatsivina filoha lefitry ny vondrona RMDM ny vahiny tato anatin'ny fandarana SAI lasa zao mitohy foana ny fandarantsika mpanao politika hafa indray no raisinao anatin'ny fandarana amin'ny fotoana manaraka mety mpanentina hafa ihany koa satria ezahana mba hisendrika maro samihafa eto anivon'ity fandarana ity de makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana de makasitraka anao Andriamatoa filoha lefitra de mametraka ny veloma finaritra tompo kilasy tompoky vavy